Nahazo pastera vaovao kosa ny FJKM Atsamaro fitahina ao anatin'ny synode apartany Iarivo Avaratrano. Fifanarana ny raha fitondrana malagasy Maurice nandritra ny fitsidihan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tany amin'ny nosy Maurice ny anaovana faritra ratoekarena manokana ny serana Tsambony Oala ao Taolaniaro. Mikasika io dia nilaza ny filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena faritany Toliara fa tsy misy maharatsy ny ametrahana izany ny tenany. Saingy nosy fa tokony homendanja ao anatin'ny fifanarana miaraka amin'ny Mauriciana io ny tombotsoa amponina ao Taolaniaro. Ny fitondram-panjakana moa zany efa nijery ny résolution ina ny tokony hampisy ny vahaolana maharitra hamongonana tanteraka ity resaka haitany na ny resaka kerety dia izahay ato amin'ny lapam-panjakana ny antenimieram-pirenena izay notariko tany Ambovimbe dia nilaza ny vahaolana telo raya dia ny hoe tokony hasina ny tohadrano na ny barrage amin'ny faritra atsimo iny satria be dia be ny renirano la tsy resaka atsika i Manjare, i Menarandra, i Linta, i fiherenana io nilaza izay permanent dia tokony hatao izay zavatsy zay mba ho vahaolana maharitra. Manaraka zay dia resaka fandriam-pahalemana ny antony ny kely fampelatana ny olona alain'ny olona na mamboly anao alainy na miompy anao alainy dikan'izany zany raha hitady vahaolana maharitra dia tokony jereny resaka sécurité hoy zahay hoe tsy ampy na resaka mpitandro filaminana ihany zany hamongonana ny asa-dahalo amin'ny faritra atsimo sy atsimo andrefana iny fa tokony hampina resaka dina ny dina be amin'izao fotoana zao efa mihatra ny be dia be ny commune efa mampiatra an'izany ary nahitambokana satria efa matory amin'ny alina ny olona any amin'ny faritra atsimo sy atsimo andrefana iny ny sasantsasany fa ho an'izay mbola tsy mandeha dia tokony tsy ho sarotiny ny fitsarana mba hivalide homologué zany ilay dina satria izany ihany no matetika zany mbo mampisy ny problema asan-dahalo amin'ny faritra atsimo. Fahatelo dia ny fanaovana tara avy eo Betroka, avy eo Iosy ka hatrany Fort Dauphin sy avy eo Andranovory ka hatrany Fort Dauphin. Ireo telo ireo ihany raha tratra ny fanjakana amin'ity taona ity dia tsisy tsony ny mosary any amin'ny faritra atsimo sy atsimo andrefana Madagasikara. Mbola manjaka ny atsimo nosy ny kereo ny filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena. Zone économique spéciale zany ny Fort Dauphin hoe sy Maurice izay zavatsy zany moa zany tsy misy lafiny maharatsy an'izany fa kosa zany tokony hojerena hatrany ny pitsopitso ny mahakasika ny hoe tokony hampina ny sabatan'olona mahakasika zay zavatsy zay zany zany hoe ny tombotsoa ny vahoaka tsy mandady haro zany hojerena asaky fa hoe misy zany relation entre les deux pays na deux communes ny antony tenenako an'izany zany dia matetika zany ny olona efa mahitahita ihany zany no lasa ihany koa rehefa atao zany zavatsy zany zany dia jerena avy any fotony ino ny fepetra sy ny condition tokony hatao entre les zay zavatsy atao zay zay zany raha hevitry izay sy mbabomaoko na souhaité. Tsy ny faritra nosy andro ihany no anjakan'ny kere fa mipakatra ny faritra atsimo andrefana nosy hoe nitatitra ny filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena faritany ny Toliary. Dia iny fanadidina ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no manakatona ny fotoanan'ny fampalalam-baovao antsika tamin'ity alina ity mifamefotondratondrayntsika ho an'ny rahampitso veloma tompoko lahy veloma tompoko vavy.